Satranao zay ry Andriamanitra raha izanaka fanay masino no fitahinao anay ka mahatratra ity fotoana ity zahay no ny famondram-ponao dia misotranao ny tantananao ny dianay tsirairay avy teny an-dalana na dia maro aza ny zavatra mety mahasarika sy mahaliana dia narovanao zahay tsy ho variana amin'izany fa nampitoerinao anatin'ny fonay ny hetaheta te hiaona aminao ary izany indrindra no angatanay aminao fa hatsapanay sy handraisanay zavatra lehibe avy aminao ty fotoana anio ity izay anatonanay ianao koa dia mampianaranay tompo ary aoka ianao no hameno izay vanga rehetra eo amin'ny fiainanay mba hanananay fifaliana amin'izao fanarananao izao dia mitenena tompo fa mihainy zahay mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy no angatana izany zavatra izany amen. Misy lohateny anankiray izay tiana ho velavelana mahakasika ny fampianarantsika androany. Dia tiana izany fa mikasika ny hoe ny fiangonana Luterana Malagasy miatrika amin'ny fampianarana toamarina. Fampianarana toamarina no resahintsika betsaka eto satria ny fiangonantsika manana ny hoe ny fampianarana izay fampianarana antsika manomboka hatrany amin'ny sekolelahady hatrany amin'ny confirmationa ary eo amin'ireo sehatra maro samihafa toy ny sampana dia misy ihany koa ny fampianarana famorenana ny zavatra rehetra izay ataontsika na any amin'ny confirmationa dia misy fampianarana nahoana no mila azany confirmationa zany tsika na any amin'ny mpiandry tsika misy fampianarana nahoana no misy mpiandry misy an'ireo fifoazana lehibe anakefatra miray ao anatin'ny FFM izay iainantsika ka iarahan'ny fiangonana Luterana Malagasy miara-miasa dia tahaka an'izany ny zavatra fampianarana antsika ary tahaka an'izay koa mbola ampianarana antsika hoe mampandray ny fanasan'ny tompo antsika dia mila mahalala tsara isika sy mitandrina tsara ihany koa isika hazona ny fampianarana izay nampianarina satria tsy hoe rehefa nampianarina isika amin'ny zavatra anankiray dia hitoetra fotsiny amin'izao ny fampianarana iny fa misy mandrakariva ny mamozondozona sy manao izay andravana ny fampianarana izay fototra antsika eo anivon'ny fiangonana mba andravana ilay fototra iorenan'ny finoantsika. Misy ten'Andriamanitra izay ho jerentsika ao amin'ny Korintianina faharoa toko faha 1:10. Korintianina faharoa toko faha 1:10 dia afaka mijerytsika ao amin'ny 9:3 sy ny 4 dia lery amin'ny 9:13 sy ny 5:10. Korintianina faharoa toko faha 1:10 dia ny 9:3 sy ny 4 dia izao mivaky ny teny eo amin'ny anaran'i Jesosy fa matahotra aho fandrao ny sainareo ho simba hiala amin'ny fahitsiako sy ny fahadiovana amin'ny Kristy tahaka namitahany menarana any Eva tamin'ny fiendreny. Fa raha misy tonga ka mitory Jesosy hafa izay tsy nitorianay na ianareo mandray fanahy hafa na filazantsara hafa izay tsy niraisinareo hay tsara ny andeferanareo amin'izany. Dia ny 4:13 sy 13 sy 15 fa apôstôly sandoka izy ireny piasa mamitaka ka dia mampiova ny endriny ho tahaka ny apôstôlin'i Kristy ary tsy mahagaga izany fa Satana aza mampiova ny endriny ho tahaka ny anjeliny mazava koa dia tsy zavatra lehibe tsy akory raha ny mpanompony koa no mba mampiova ny endriny ho tahaka ny mpanompony fahamarinana nefa ny farany ho araka ny asany ihany. Amen. Amin'ireo texte ny fantenana vakina amintsika ireo dia hitantsika mazava tsara rehetrany ny amin'ny hoe ny fisiny zany fampianarana izay toa marina zany ka mamatrika sy manapotika ny fiangonana dia tsy vao amin'izao androntsika izao no misy. Fa eto Paoly apôstôly dia manoratra ary efa mampiomana sahady sy mampitandrina mampiambina ny kristianina tamin'ny fotoanandro ny amin'ny fisiny izany fampianarana izay toa marina izany. Iza no mitondra n'ilay fampianarana toa marina dia reto voalaza reto koa hoe misy koa ilay atao hoe apôstôly fa santo. Misy apôstôly fa santo ary
ny voalaza ao dia mampianatra ny amin'ny Jesosy Kristy koa izy zay voalaza eto amin'ny Korintiana faharoa faraka ambin'ny folo ty amin'ny andiny fahatelo sy ny fahefatra eo. Fa matahotra ao izy ndao hiala amin'ny fahitsem-ponareo sy fahadiovana ao amin'ny Kristy tahaka namitahan'ny menarana any Eva tamin'ny fahendrena. Fa raha misy tonga ka mitory Jesosy hafa izay tsy torianay, iza le Jesosy? Fa Jesosy manahoana ilay Jesosy torian'ny apôstôly santo, ary Jesosy manahoana no arovan'ny Paoly apôstôly eto amin'ity fampianarana ity. Eo zany tsy maintsy hitandremantsika fatratra satria tsaroantsika tsara ny teny Jesosy rehefa mampianatra izy ary Matteo 7 ny andininy manoko amin'ny andiny faraka amin'ny roapolo ny amin'ny ilazany Jesosy hoe tsy izay rehetra manao amiko hoe tompo miditra amin'ny fanjakana lanitra. Zany hoe misy ny manao hoe tompo an Jesosy, anefa lazain'i Jesosy tsy hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Inona no antony? Fa mova izy tsy manao asa lehibe amin'ny anaran'ny tompo, mova izy tsy mamoaka demony amin'ny anaran'ny tompo, mova izy tsy efa mitory filazantsara amin'ny anaran'i Jesosy, mova izy tsy manao asa lehibe amin'ny anaran'i Jesosy. Tansain'ny tompo Jesosy ao zany. Fa nahoana no lazain'i Jesosy hoe tsy fantatro? Eo ilay voalaza hoe misy mitory Jesosy, misy mitory an'i Kristy, fa saingy tsy any amin'izay ampianaran'ny fiangonana azy. Raha fehezina ny zavatra ambaran'ny fiangonantsika ny amin'ny Kristy dia asehony soratra masina feno manontolo ary ahatsiarovany atsika mba hahatonga antsika hoe hihazona ny fampianarana marina ny amin'ny hoe iza marina moa ny Kristy sy Jesosy Kristy izay inoantsika. Dia io ilay fehezina na hoe fintinina ao anatin'ilay fanekempinoana. Mino an Jesosy Kristy izay nateraky Marie Virgine mijaly noho ny fahotany olona tamin'ny andro Pôsy Pilaty dia nomboana tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina dia nidina ny fiainantsika nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo. Niakatra any an-danitra dia avy eo mbola ho avy indray. Ireo zavatra ireo misy zavatra lehibe fonosiny izany fampianarana any amin'ny Kristy izany. Ka raha tsy mahasiro, raha ny fampianarana izay ataonao amin'ny fiangonanao tsy maneho ireo zavatra voafintina ao anatin'ny fanekempinoana io, eo no ilantsika fitandremana ny amin'ny hoe Jesosy manahoana moa no inoantsika. Jesosy tsika dia Jesosy izay tonga voalaza ny anjely ny misiony hoe izy no hanafaka ny olona amin'ny fahotany. Hanafaka ny olona amin'ny fahotany. Tsy hoe hanafaka ny olona amin'ny fahatereny amin'ity fiainana ity. Tsy izany Jesosy tsika. Hoe marary ka dia mitady an Jesosy hanasitrana, sahirana aho ka dia mitady an Jesosy hamonjy amin'ity. Vita izany. Fa io tsy io no fototry ny misiony fa azony atao ho an'ny mpanompony zany. Azony atao ho an'ny rahalahy zany rehefa ohatra ka tena manana azy isika. Fa izay tena fototra voalohany indrindra dia ny hoe fanatona ny olona ny Kristy, mitady an'i Kristy hanafaka azy amin'ny fahotany. Ary io mahatonga antsika ny fiangonantsika isaky miditra eto amin'ny liturgie mampahatsiaro antsika mandrakariva foana ny amin'ny hoe raha hoy isika tsy manana ota isika dia mamita tena. Dia iny ilay taomana antsika mandrakariva no amin'ny fibebahana. Fa raha vao misy olona mitsieritseritra hoe hanota dia tsy hanana anjara ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy satria Jesosy no milaza mazava tsara tsy tonga ho an'ny marina aho fa tonga ho an'ny mpanota. Ary mitady ny mpanota ho amin'ny fibebahana izy dia ny fanatonana an'i Kristy zany mba ho diovy. Marobe ny mpampianatra toa marina mandeha amin'izao tontolo izao. Milanja ny Baiboly izy, mampianatra ny Baiboly izy, fa tsy miteny ny marina izay ambaran'ny Baiboly mampiharihary hoe mpanota ianao. Efa nazaiko teo tiady hoe zavatra telo izay tokony ho fantatsika amin'ny fampianarana marina mba hialana amin'ny fampianarana sambo.
fa rehefa mpitoroteny tsy manambara ny olona ny amin'ny fahotany raha fa ny fiangonana mantsy tsy manambara ny olona ny amin'ny mahampanota azy ary mahatonga mary izany mahampanota azy zany dia mitady ny amin'ny hoe fiverenana sy fiekena ho amin'ny fibebahana ary aiza no andraisan'ny famelan-kelo ao amin'ny Kristy Jesosy rehefa tsy mandalo an'izay dingana telo zay dia fampianarana mivily zany dia manakaikaiky amin'ireo karazana fivavahana zay misy zay mampiditra ny atao hoe théologie de la prospérité ka mampanantena hoe rehefa ao amin'ny Kristy zanak'Andriamanitra no hain'Andriamanitra manome anao zavatra rehetrarehetra nefa rehefa mahazo ny fitahinana ao azadiny manomeny ampahafolony ho an'Andriamanitra fandriana amin'ny fahavokarana na ny hoe prospérité eo amin'ny fiainany ny olona anankiray nefa avy eo dia fandriana ihany koa sy terena handoa ny ampahafolo-karena tsy ratsy ny mandoa ny fahafolo-karena fa voalaza ny tenin'Andriamanitra izany fa ilay fahafolo-karena tadiavin'Andriamanitra tsy ilay hoe kontinao raisinao karamanao iny atao hoe fahafolo-karena fa fanambara teto ihany koa ny mikasika an'iny amin'ny hoe amin'izay rehetra hitahian'Andriamanitra anao dia manatera ny ampahafolo-Andriamanitra zany hoe ianao mahatsiaro dia ianao manatitra ary ilay fanatitra anao tsy tereny mitarika fivavahana tsy tereny mpitondra fiangonana fa ny fanahin'Andriamanitra miasa ao anatinao mahatsapa ny fiasoavana omen'Andriamanitra anao dia lasa ianao manatitra an'iny iny atolotra an'Andriamanitra tsy ampahafantarina olona kory iny fa Andriamanitra sy ianao zay nahita ny fitahian'Andriamanitra manokana tany no manolotra mangina koa ilay izy man'Andriamanitra izay ny atao soratra masina hoe ny fanatitra an-tsitrapo no ampasitrahana fa tsy ny fanatitra atao ateritery na apitaka dia izay le mahatonga antsika manao hoe fanatitra an-tsitrapo no atolotra ianao izao rehefa mihira amin'ny rakitra isika koa manoloana n'izany indrindra no tsy maintsy hitandremantsika ny fampianarana izay atolotra ny fiangonana hihazona ireo fototra izay hamantaranao le atao hoe fampianarana marina tsy izay rehetra hoe tia fiangonana ka be deabe ny kristiana ho aminy vaoaka be deabe ny tompo dia hoe io ny fiangonana marina tsy izany tsy miankina amin'ny abetsahan'ny olona ao aminy ny fahamarinan'ny fiangonana fa mitoetra sy hamarinina tsara araka ny soratra masina sy voalaza teo ny amin'ny fototra amin'izay tena hoe asan'i Jesosy ny fampianaran'ny fiangonana ary ny antsika loterana moa dia mifototra ny atao hoe ny teolojian'ny hazo fijaliana teolojian'ny hazo fijaliana Jesosy manao hoe izay kahanaraka ahy aoka izy mitondra ny hazo fijaliana kanefa izy miteny hoe ento ny ziogako fa mora fanahy aho ka hitantsika amin'izany fa tsy hazo fijaliana hitambesatra aminao ary havesatra anao ny hazo fijalian'i Kristy fa hazo fijaliana mitondra ho amin'ny fanafahana tanteraka afaka tanteraka amin'ny fanandevozan'ny fahotana ny zanak'Andriamanitra tsy mankamamy an'izany tsy olo izy ary mifady an'izany antsitrapo izy fa tsy hoe ambenana izay vao hifady ny hoe asiana polisy eo izay vao tsy afaka hanao amin'ny zavatra anankiray tsy mety fa ny fieverany sy ny finoany an'ilay zanak'Andriamanitra tia azy no manosika azy hanao ny tsara sy ny marina mandrakariva izay le atao hoe matahotra amin'ny Jehova amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary amin'ny herinao rehetra izay ny fanaovana azy ka tsy ny fatahorana hoe misy olona mahita azy hoe ianao vao manao ny tsara tsy zany matahotra olona zany fa nitahotra anao dia nitahotra n'Andriamanitra mahita anao na aiza misy ianao eo amin'ny fiangonana izany mahatonga antsika mihazona tsara ny fampianarana izay nomena antsika ny fiangonana akory tsy midika fa hoe fiangonana tanteraka ny mpikambana ao izay le voalaza hoe fiombonan'ny mpanota voavela heloka sy nohamarin'Andriamanitra no atao hoe fiangonana kristiana voavela heloka nohamarin'Andriamanitra mahatsiaro fa nohamarin'Andriamanitra izany no atao hoe fiangonan'Andriamanitra tsy ny amin'ny ezaka natao
no azoko an'izany fanamarinana zany fa ny amin'izay fa nataon'ny Kristy izay raisina maimaim-polo ka dia zanak'Andriamanitra isika izay nataon'i Jesosy izany. Izany no iazonantsika ny fampianarana izay ambarasoratra masina. Tsika kosa nefa tsy manao an'ilay atao hoe théologie fondamentaliste. Ny théologie fondamentaliste dia ilay mandray ny soratra masina ara-baky teny dia ilay ara-baky teny ilazana azy dia voalaza ohatra hoe aoka ny vehivavy hangina ao am-piangonana ka tsy hiteny. Dia hoy izy ny théologiste fondamentaliste. Nareo vehivavy tsy misy mahazo miteny fa ny lehilahy hany mahazo miteny atao am-piangonana. Za mo zao lehilahy pastora dia rarana ny tena ty zany ny vehivavy tsy hampianatra ao amin'ny fiangonana. Fa inona ny antony nahatonga ny Paoly apôstôly nanao an'izany raha mamaky ny Korintiana voalohany 12 isy inona nahatonga azy miteny an'izany? Aoka ny vehivavy angina. Ary ny anankiray koa dia hoe aoka ny vehivavy saron-doha. Jery fa tsy fahita vehivavy misaron-doha ato na ray afa-tsy anankiray ihany saron-doha io fehiloha io fa misaron-doha dia tsy hita ny volo. Zay natao hoe misaron-doha ambarasoratra masina hoe takona ny volo. Fa izy amintsika no misaron-doha. Misy fiangonana dia manararoatra an'izany dia tsy maintsy misaron-doha ny vehivavy rehefa hiditra ao amin'ny fiangonana izy. Kanefa rehefa eny an-dalambe ny asorona ny fisaron-dohany, inona ny dikan'izany? Izay ilay atao hoe théologie fondamentaliste. Ary io mbola amperimpery mandrakariva ny amin'ny hoe tsy mihazona ny atao hoe théologie fondamentaliste tsika, fa itsika rehefa mampianatra dia mampianatra ny atao hoe théologie amin'ny fampianarana mihazona ny atao hoe historico-kritika ao amin'ny fampianarantsika. Zany hoe tsy maintsy mandinika ianao ny zavatra misy nahatonga ny mpanoratra nanoratra sy nametraka ny hafatra ao amin'ny fiangonana anankiray. Toy ity hoe soratana tany Korinty. Nahoana no nanao an'izany fanamarian'izany Paoly apôstôly? Tsy hisy ifandraisany amin'ny resaka hoe ordinationa vehivavy izany. Satria ny ordinationa koa tsy voalaza soratra masina hoe misy soratra ordinationa ka dia tsy ekena fa satria tsy misy ordinationa ato ka dia tsy azo atao ordinationa vehivavy. Ary ohatra koa ohatra hoe isika manao confirmationa ny zanantsika rehefa le vita batisa reny rehefa le bebe izy dia miditra amin'ny atao confirmationa. Aiza isika atao anatin'ny baiboly no mahita soratra hoe confirmationa? Na amadibadika impiry ianao tsy ahita an'izany atao anatin'ny baiboly. Fa nahoana ny fiangonana no nihazona an'izany hatramin'ny voalohany? Aiza atao anatin'ny baiboly ianareo no mahita ny voambolana hoe trinité? Tsy ahita an'izany ato anatin'ny baiboly ianareo. Ka ihazona ny théologie fondamentaliste hoe manao fampianaran-diso ny fiangonana satria zavatra tsisy ao anatin'ny baiboly no ampianarina. Izany no atao hoe théologie fondamentaliste. Fa ny fiangonana matoa ny hazona an'izany fampianarana izany dia efa nahalala sy nandinika hatramin'ny ela ny fototra izay tena hoe inona marina no tena hafatra hoentiny soratra masina ilain'ny olona eo amin'ny maha-kristianina azy. Amin'ny olona sasa moa efa zatra mandibaly izy ka rehefa makao fiangonana izy ohatra mipetraka dia izy votre religion est plate. Mipetraka fotsiny ianao, mitsangana fotsiny ianao, mipetraka fotsiny ianao, plato izy. Plato fa izay tsy mahita an'Andriamanitra. Satria ny soratra masina milaza mazava tsara fa naiza no angonany roa na telo amin'ny anarako dia izy Jesosy eo afovoany aho. Aiza no ahitanao an' Jesosy eo afovoanao? Aiza izy zao amin'izao tsika zany raha ohatra hoe eo afovoany izy? Aiza izy? Eo amin'ny tikoloara ty hoe izay eto izy? Aiza izy? Aiza no andraisantsika an'izany? Io ilay finoana.
andraisantsika hoe eto anao Jesosy relation personnel anao amin'Andriamanitra hoe manatrika an Jesosy ao zao, mandinika Jesosy zao, miteny amiko Jesosy zao, manana hafatra amiko Jesosy zao, misy asa niandrasany Jesosy zao. Dia io no ametrahanao fanontaniana, inona n Jesosy no ataoko hanompoako anao. Zay le valiny fiantsony Jesosy anao eto nytoerana ity. Fa tsy hoe salama manao zao hoe mandindry amin'ny amponga sy ana dia hovelezinato ny amponga sy ny orchestre dia andindy isika. Tsy ny fiangonana, tsy salle de spectacle. Ary zay ny tsara tsarovantsika ilay fampianarana teto raha tadidinareo miaro ny atao hoe fahamasinan'Andriamanitra. Tsy manao spectacle isika ka handisy totoretika siana. Raha any amin'ny salle de spectacle dia ataovy mandihizy, ataovy fanandratana derana sy ny sisy. Fa eo amin'ilay atao hoe culte liturgique miatrika ny fahamasinan'Andriamanitra ianao. Dia ianao ilay mpanota vao mijery azy, mijery ny fahamasinan'Andriamanitra dia tahaka ny Isaia miteny manao zao hoe indrisy lehilahy madotomolotra, ny fahalotoanao, ny faharatsianao, ny mahampanotanao avy hatrany tarafiny fa mirapiratan'Andriamanitra. Dia mitaona anao ho amin'ilay voalaza fitariam-boalohany hoe mitaona anao ho amin'ny fibebahana hoe Andriamanitra masina ve no atoniko zao tsy masina. Dia inona no teraka izany eo amin'ny fiainanao? Zay le hoe mitarika anao ho amin'ny kelikely. Ka mandray anefa ilay toetran'Andriamanitra ny amin'ny hoe rehefa manaiky ianao dia mahatoky sy marin'Andriamanitra. Mahatoky sy marin'Andriamanitra. Mamena ny fataonao izy, tsy manadio anao, afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Izy maha-Andriamanitra masina azy, tsy mandefitra amin'ny atao hoe otana kely ohatran'iny azy, tsy mandefitra izy. Il n'y a pas de péché mignon chez amin'Andriamanitra. Ty péché kelikely ty raha aina amin'ireny mba ny an'ireny ngeza fa ny anahy kelikely, tsisy ota kelikely tsy mahay vandanja ao anaty an'Andriamanitra. Fa ny ota rehetra dia mahafaty avokoa. Ny tambony ota dia fahafatesana. Fisarana amin'Andriamanitra tanteraka izany. Kanefa na dia ao aza zany toetratsika mamparotantsika izany, dia zao no ambaran'Andriamanitra aviary hifandahatra izy. Tsisy Andriamanitra koa hitenenao an'izany hoe hifandahatra zany. Hifandahatra zany hoe hifampidinidinika aminao izy. Fa na dia tahaka ny jaky aza ny fahotanao dia fotsiko tahaka ny rapolany. Na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza dia tahaka ny vonin'ondry fotsy. Andriamanitra lehibe zany. Andriamanitra azonao hatonina amin'ny fitiavana koa zany, ka mitady ny olona rehetra izy. Izay mahafa an'ity Andriamanitra antsika dia tsy misangy izy amin'ny ota, kanefa izy manadio tanteraka ho an'izay miaiky marina. Dia izany no ampianarana fiangonantsika eo amin'ny fitaizana ny kristianina rehetrarehetra mba hihazona ny fampianarana fiangonana. Dia averiko mazava tsara izany, tsy manao théologie fondamentaliste ny fiangonana, fa manao an'ilay atao hoe historico-critique izy, mametraka izay zavatra ambarasoratra masina ato ho amin'ny faritra izay anoratana azy, kanefa manana hafatra ho amin'ny fiangonana koa ankehitriny. Izany tena Andriamanitra izany. Ka izany tsy maintsy hijorontsika tsara manoloana ny fampianarana izay toa marina. Mampiasa baiboly izy, kanefa amin'ny fiviliana. Mety ho amin'ny fampianaran-diso, kanefa koa mety ho amin'ilay atao hoe fampianarana toa marina. Misy ny tena hoe diso ary misy ny toa marina, kanefa tsy ho amin'ny fahamarinana. Dia izay tsy maintsy ampianarana antsika hatrany hoe hihazona sy handinika ny soratra masina. Ary io indrindra no ilantsika ny fianarana ny tenin'Andriamanitra, ary amin'ny ankapobeny tsy ho vita hoe ho voazava manontolo ny soratra masina tsirairay, fa io mahatonga antsika hoe rehefa misy zavatra manahirana antsika ny amin'ny fandraisana azy
dia tsara manatona ny tompona andraikitra na ny mpampianatra amin'ny fiangonana hanazavana an'izany. Indao isika voataona ny fampianarana izay marevaka toa marina kanefa tsy marina eo anatrehan'ny fampianaran'ny fiangonana zany sy ny soratra masina izay anorenany ny fampianarana. Koa dia engany isika izay mihazona ny fampianaran'ny fiangonana luterana malagasy mariniko mananovoketo mandrakarioko zany matoy isika mijoro hoe fiangonana luterana malagasy ity dia manana ny fampianarana izy tsy mandray fampianarana avy amin'ny fiangonana hafa ka hoe andeha hisabaka makatsy ary misabaka makaria ako hoe miangona kely makatsy ary tsia fa isika ny manana ny fampianarana izay mpazoro ny fiangonantsika ampy hiaina ny fiangonana hankiainan'ny kristianina ao aminy ny fampianarana. Rehefa misy zavatra hitanao sy mampanetahetanao nefa tsy mety tsy azonao amin'ny zava-fotoana izay tsy ampianarana nefa tsy tafiditra amin'izay hetahetanao dia iny la hoe tsara manatona mba hahafahana mifampiresaka mikasika amin'izany. Ka dia izay no antony izao fampianarana androany izao mba hiambena antsika tsara amin'ny mahafiangonana luterana malagasy itsika tsy mampifangaro fampianarana fiangonana hafa ato isika efa manana antsika isika. Dia izay le mahatonga anazy ny safidy ny lohateny hoe ny fiangonana luterana malagasy miatrika ny fampianarana izay toa marina. Ka engany isika menakavy hiazona izany fampianarana izay efa hanana fiangonana zany hiezaka amin'ny fandiniana sy ny famatafakana izay fotokevitra iorena ny fiangonana luterana malagasy izay mankalaza ny fahadimapolo amin'izao fotoanany amin'izao fotoana izao. Hoan'Andriamanitra ireriany ny dimanitra. Amen. Vavaka isika rehetra kosa. Misaotranao zahay Jesosy io no ny fitiavanao anay ampianaranao anay mandrakariva eny amin'ny teninao mba hahafahanay miomona tsara amin'ny fampianarana izay ijoroan'ity fiangonanao ity dia nataonao toy ny hanom-boaloboka iorenanay mirinay hahamoazanay mendrika ny voa avy aminay. Dia tahiro teninao izay torina sy ampianarina eto amin'ity fiangonanao ity mba ho sendra ny tany tsara tokoa hahamoazanay avozato kely eo amin'ny fiangonanao. Dia arovy ny fiangonanao, arovy ny kristianina rehetra eto mba tsy ho tratra ny fampianarana diso, tsy ho tratra ny fampianarana sandoka na toa marina ka mahatonga fahaverezan-kevitra eo amin'ny fiainana. Vaoka ianao Jesosy ilay lohan'ny fiangonana hihazo ny fiangonanao hatramin'ny farany. Dia mamondraha fo aminay mandrakariva koa ianao amin'izay mety tsy fahatanteranay Jesosy. Amin'ny anaranao mahavonjy nanaovanay izany vavaka izany. Amen.